Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahantsika ry havako tratrity talata faharoapolo ny volana febroary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika ovakiana dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko fahafolo, jaona toko fahafolo andiny faha 1/20 ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, jaona toko faharoapolo andiny faha 1/20 ka hatramin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo aminaran'i Jesoa. Fa mariny janona nitomany eto ivelan'ny fasana, ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana, ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy mipetraka teo. Ny anankiray teo an-doha tamin'ilay nandriny ny vadin'i Jesoa, ary anankiray teo an-tongotra. Ary ireo taminy, raha vehivavy nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'ny olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Rehefa nilaza any izy dia nitodika ka nahitan'i Jesoa nitsangana teo, nefa tsy fantany ho Jesoa. Hoy Jesoa taminy, raha vehivavy nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Nataony fa mpiandry izy ka hoy izy taminy, tompoko, raha ianao no naka azy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy, ary izaho dia haka azy. Hoy Jesoa taminy, ry Maria. Dia nitodika izy ka niteny taminy, nanao teny hebreo hoe rabony, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesoa taminy, aza manendry aho, fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana mankany amin'ny raharahiko ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'ny Andriamanitro sy ny Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny Tompo aho, sady izany teny izany no nolazainy taminy. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manakariva ity perikiopa izay vakintsika ity, izay nomenantsika ity, dia amin'ny Pasika no andrenesana azy, satria miresaka ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty, miresaka ny hazakazaka nataon'izy telo menadahy, Maria Magdalena, ilay mpianatra tian'i Jesoa indrindra na i Jaona, ary Petera, nihazakazaka nakany amin'ny fasana. Toy ny mampatsiaro antsika fa ny Pasika dia mampiazakazaka. Hoy ny filazany andininy fahatelo, dia niara nihazakazaka, dia nihazakazaka nihoatra ny Petera, dia nihazakazaka tonga teny amin'ny fasana. Ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty dia miteraka hazakazaka eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, miteraka hazakazaka eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Fa izay eto am-pelatanantsika andininy fa 1/20 sy ny 17/20 dia lay zavatra tsapan'ny Maria Magdalena manokana. Maria Magdalena izay ilay namoahany Jesoa démonie, navoaka ny démonie fito lay vehivavy izay voafatotra, anefa dia tonga mpino ary nihazakazaka nakeny amin'ny fasana hikaroka ny faty andeha marimarina kokoa moa dia hikarakara ny fatin'i Jesoa. Dia Maria nitomany. Verina inefatra ny teny hoe amin'ity am-pelatanantsika ity, Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana. Ary raha nitomany izy dia ho lay anjely, raha vehivavy nahoana ianao mitomany? Ary raha mbola nitomany izy dia io koa Jesoa, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Vehivavy mitomany, renim-pianakaviana mitomany, zay no asehony Jaona eto. Misy memoara na asa fikarohana manokana nataona mpitandrina malagasy anankiray, pasteur Rafal Manana Lilia,
fikaroana lala de lala izy io, mémoirana diplôme d'études approfondies na mémoirana DEA tany hoe Suisse. Lala de lala izy io satria mikasika manokana ny filazantsara araka anjaona io mémoire io, mbola an'lay mémoire zay iresahany be de be ity toko eto am-pelatanantsika ity io mémoire io. Ary ao anatin'io asa fikaroana ataony ty mpanompo vavin'Andriamanitra ity, za efa filompanampy efa jekemy ary mbola ray aman-dreny mbola any izy moa na mpianatra Nouveau Testament, mpitandrina maro be. Ary dia tao anatin'ny asa fikaroana nataon'io de nasehony fa lay communauté joanika, zany hoe antsoina ny communauté joanika moa de ireo lay fiangonana izay notolorana na nandray ity filazantsara kanjaona ity, lay izay nanaraka ny ataontsika hoe ny lovatsofina araka anjaona. Io communauté joanika io na lay fiangonana zay tsy voatery hoe naoron'ny Jaona moa fa mety naoron'ny Paoly koa, fa nanaraka lay fotom-pampianaran'ny Jaona na nandray ity nampitany Jaona ny filazantsara, dia ilay manazava fa ilay vehivavy eto dia tsinona tsy akory hoy ty pasteur anao asa fikaroana lalina be momba ny Jaona ity, de tsy afa-tsy akory fa maneho ny fiangonana. Raha miteny zany eto manao hoe raha vehivavy nahoana ianao mitomany, de izy io vehivavy mitomany io ny fiangonana io. Nisy tokony adonona hoy ity vehivavy mpanoratra ity, mpikaroka ity, pasteur Falimanana, hoe ny filazantsara masina araka ny Jaona dia nisoratana tao anatin'ny vanim-potoana mafy satria noenjehina ny kristianina. Marina fa mafy ny fanenjehina ty amin'ny taona 1970, fa ny filazantsara araka ny Jaona ny voasoratra farany indrindra ary teny efa tao anatin'ny fanenjehana mivaivay ny fiangonana ny fiarahamonina, ary dia ho fampahirezana ny fiangonana nandratany Jaona. Ary zay mahatonga ny hoe raha vehivavy nahoana ianao mitomany, ry fiangonanao nahoana ianao no mitomany, nahoana ianao no mitomany. Jesosy mihitsy mametra-panontaniana zany eto amin'ny fiangonana hoe nahoana ianao no mitomany, lay anjely, reo anjely, nahoana ianao ry fiangonana no mitomany, fa inona mampitomany ny fiangonana, inona mampitomany atsika ty am'ty tany fandalovana ity, roviny itsika no mitomany, fa nahoana isika no mitomany, ahoana no ataotsika mba tsy ho resy ao anatin'ny ranomasy isika. Zay no asehon'ity mofinaina voalahatra ho atsika ity. Toka mijery lay andininy sika dia Maria nijanona nitomany ho tsika hoe sary ny fiangonana io, dia nitomany mafy lay vombolana hoe nitomany izy de tena nitomany mafy mihitsy, tena nitomany, tsy hoe ataotsika hoe nisainty fotsiny na fa tena nitomany mafy. Ary dia amafisy ny andiny manao hoe niondrika nitsirika ny tao am-pasana. Lay matoa-teny hoe niondrika dia ao voasoratra ao moa zany teny hoe parekupsen, zany hoe avy amina matoa-teny hoe paracupto. Ny teny hoe paracupto dia toy ny hoe miato, toy ny miato somary mivily lalana, miato miondrika eo, fa lay fiondrena dia tsy fiondrena tsara tsy akory. Lay hoe paracupto dia tsy hoe milaza zavatra mahafinaritra, tsy hoe miondrika hijery zavatra mahafinaritra, fa toy ny hoe miato midika fivilian-dalana, miato midika toy ny miondrika mijery zavatra tsy tokony hojerena, raha izay no azo hijerena azy. Zany hoe eto zany lay fiangonana dia raha lay sarin'lay fiangonana, ny sarintsika ankehitriny de zao mitomany isika rehefa ohatra ka mivily lalana, mampitomany atsika ny mitondra ranomaso ho an'ny fiangonana, ny manompo maso amin'ny zavatra tsy tokony hoazon'ny masony. Zany hoe eo de zao Maria zany eo, Maria Magdalena, dia aiza ny masony?
any amin'ilay fasana. Aizany masony any amin'lay toerana nandriany Jesosy. Aizany masony any amin'ilay fahafatesany Kristy. Ary zay ny mahatonga azy nitomany. Tiany Jaona ho takaritsika fa tsy ny fahafatesan'ny tompo akory ny tena zava-dehibe fa ny fitsanganany tamin'ny maty. Marina loatra fa tsy nitsangana izy raha tsy maty, fa ny finoana mijanona eo amin'ny fahafatesan'ny tompo de mijanona ao anatin'ny ranomasy fotsiny ihany. Raha ohatra ka mijanona eo amin'ny fahafatesan'ny tompo fotsiny ny finoantsika dia ranomasy no heviny, alahelo no heviny, satria ny fahafatesan'ny tompo dia midika faharesena fa ny fitsanganany tamin'ny maty ny tena fandresena. Ary dia io Jesosy mbola mipetraka fanontanian'Andriamanitra indray amintsika manao hoe fa nahoana moa ianao manaka ny nitomany? Fa nahoana ianao no nitomany? Ary ny ranomasontsika, ny alahelontsika tsy ahafantaratsika an' Jesosy. Rehefa tena mavesatra ao anatintsika ny fibanjinana izao tontolo zao, rehefa eto amin'izao tontolo zao, satria zay le hoe paracupto, miondrika mijery izao tontolo zao, miondrika mijery ny fahoriana amin'ny tany, miondrika mijery ny tany ihany, miondrika mijery ny tany sy ny fahoriany, ny tany sy ny fantrany, ny tany sy ny tebitebiny. De zao na Jesosy raha tsy fantatsika, na Jesosy raha manjary tsy hitatsika eo akaikitsika, satria tako ny ranomaso, tako n'ilay tebiteby. Andraray raha eo akaikitsika eo, tsy hoe indraindray fa eo foana nge Jesosy fa tsy hitatsika, ny fahoriantsika no hitatsika. Mitady an' Jesosy tsika saingy Jesosy maty, ny fatin' Jesosy ny jerentsika fa tsy ny fandresen'ny fahafatesany. Hany ka mitomany isika. Tsy zakan' Jesosy nefa mahita ny ranomasontsika satria tiatsika izy, de mametraka fanontaniana manao hoe fa nahoana ianao mitomany? Tsy zakany mponiny fanjakan'Andriamanitra ireo anjely ny mahita ny ranomason'ny fiangonana na mahita ny ranomason'ny mpino, de mametraka fanontaniana izy hoe lazao inona ny antony tokony mbola hitomaninao? Mbola misy antony tokony hitomaninao ihany va? Mitomany isika satria variana eto amin'ity tany ity, satria ny fahoriana eto amin'ny tany no hitatsika. Lasa mahatonga an'ilay fehezanteny anankiray ny tenen'ilay anjely manao hoe fa nahoana anao ty amin'ny velona ianareo no mitady ny maty? Nahoana anareo no any amin'ny fasana, any amin'ny toeran'ny maty no mitady ny velona? Efa tsy eto izy, efa velona izy. Afaka malala mitomany isika, malahelo isika, mirotsaka ny ranomasontsika eto amin'ity tany fandalovany ity, satria nahoana? Satria ilay Jesosy ara-tantara no jerentsika, ilay Jesosy ara-tantara. Inona ilay Jesosy ara-tantara? Ilay Jesosy olombelona, ilay Jesosy zanaky Maria, ilay Jesosy zanaky Josefa, ilay Jesosy ara-tantara, io hitomaniny Maria io. De io ny tompo manao hoe raha mijanona eo amin'ilay Jesosy ara-tantara ny finoantsika, de zao ranomaso ihany zany. Raha ohatra ka ilay Jesosy zay tany Palestina tamin'ny fotoan'andro, dia ranomaso ihany nefa rahantsika, fa tsy zay intsony Jesosy. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe lazao amin'ny mpianatra, lazao amin'ny rahalahiko, tsy mpianatro Mozisy fa rahalahiko, fa makany amin'ny ray aho. Zany hoe ny taon'ny Jesosy zany ny mpianatra, taon'ny Jesosy ny fiangonana, hijery, hitraka, hijery ny lanitra, hijery an'Andriamanitra, hijery an' Jesosy efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jesosy efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mahatonga ny ranomaso mitsahatra. Lay andininy zay hitatsika amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo, dia hoy Jesosy taminy, ry Maria, de nitodika Maria. Lay matao teny hoe nitodika, ny ampiasainy io moa stafeisa avy amina matao teny tena hoe strefo, lay nyteny hoe nitodika strefo. Ny teny hoe strefo amin'ny teny grika na amin'ny ampiasainy Jaona na Lioka samy mampiasa an'io strefo io avokoa, dia azo adika raha amin'ny teny hoe mitodika eo de mitovy dika amin'ny teny hebreo sovo, mitovy dika am'le hoe nibebaka.
teny ray ihany io raha zany hoe nitodiky Maria toy ny milaza hoe nibebaky Maria, niala avy amin'ilay paracupto Maria, zany hoe niara avy amin'ilay paracupto ny fiangonana, variana tamin'ilay tany, variana tamin'ilay ranomasy, variana tao amin'ilay fasana, variana tao amin'ilay toerana izay nandriny Jesosy, zay le paracupto. De rehefa niteny Jesosy manao hoe ry Maria na hoe ry fiangonanao, de mibebaka ny fiangonana. Zay no azo lazaina azy strefo, mibebaka ny fiangonana, mibebaka ny mpino. Ary rehefa nibebaka ny mpino de inona no nitranga? Dia hitan'i Jesosy, fantany am'izay Jesosy de izy hoe mpampianatro. Mazava be zany ny araky ny resahantsika teo ny fanazavan'ilay pasteur Rafalimanana fa ny fiangonana rehefa miaona am' Jesosy velona de resy ny ranomaso, resy ny akivina. Rehefa mibebaka ny fiangonana, rehefa mibebaka ka miaona am' Jesosy velona, tsy mbanjina amin'ny tany sy ny korontany, tsy variana amin'ny tany sy zay rehetra rendrarendra na ny materialisme zao tontolo zao, fa mibanjina an' Jesosy zay velona tompony finoana, ka mibebaka miorona ao am' Jesosy de zao mandresy izy, mitsahatra ny tomaniny. Ary tsy vitany hoe mitsahatra ny tomaniny fiangonana na mitsahatra ny tomaniny mpino, ny alahelo mpino, fa manjary tonga amin'ny fifaliana izy ary tonga ampilaza vaovao mahafaly. Andininy 7:20 dia tongo Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo aho, efa nahita ny tompo aho. Miala avy amin'ilay satan'ny ranomaso, miala amin'ilay fiangonana toy ny ondrika, toy ny resy, miala amin'ilay Maria Magdalena eto zay natsiaro toy ny resy kivy. Fa rehefa niaona tamin'ny tompo, niaona tamin'ny tompo satria nibebaka, niaona tamin'ny tompo satria natsoin'ny tompo hoe ry Maria, ny tenin'ny tompo, marina fa eo lay fifanojona, eo le fahasoavana. Zay mahatonga antsika amin'ny hoe ny fibebahana ange tsy tena hoe asan'olombelona rery, tsy hoe fibebahana ange tsy hoe fiezahan'olona tsirairay. Eo le mahamarina ny teolojia n'lay mpampianatra Nouveau Testament zay nampianatra ny pasteur Rafalimanana tansy antsoiny hoe Daniel Marguera, nanazavany lavany hoe ny fibebahana ange fahasoavany, tsy ny herin'olombelona ange no mahatonga antsika afaka mibebaka fa antson'Andriamanitra. Ary eto de izao mazava tsara ny sary ataon'ny Jaona, de nitodiky Maria hoy Jesosy taminy ry Maria, de nitodiky Maria. Saingy zao mialohan'ny nitodian'ny Maria de Jesosy niantso manao hoe ry Maria, zany hoe niantson'ny Jesosy ny tonga alohan'ny fitodian'ny Maria, niantson'ny Jesosy nahatonga ny Maria mibebaka. Tsy hoe mibebaka Maria de nahafantatra an' Jesosy izy, tsy zay, fa niantson'ny Jesosy ry Maria, nahatonga Maria nahatakatra hoe ay Jesosy io. Rehefa natsoin'ny Jesosy Maria hoe ry Maria de nitodiky izy, zay le teny hoe strefo, mibebaka zany raha lazaina azy, niova fo izy de fantany hoe ho ay ny tompo ty. Zany hoe eo dia asehoan'ny filazantsaraky ny Jaona fa melohan'ny fibebahantsika dia Jesosy no efa nampahafantatra antsika, Jesosy no miantso antsika ho amin'ny fibebahana. Zay mahatonga ny hoe tsy azo ireharehana ny fiovampo, tsy azo ireharehana ny fibebahana, fa fanetretena. Zay mahatonga ny Paoly ange nyteny manao hoe ngamba tsy misy olona sa manao an'izany fijoroana vavolombelona zany raha am'izao tontolo faraky amby roapolo zao manao hoe mitadiavinareo olona mpanota indrindra ety ambonin'ny tany fa za zay. Zay ny tenen'ny Paoly hoe am'mpanota, raha misy mpanota de zaho Paoly. Fanetretena be zany. Ary mahavita an'izany fanetretena zany itsika, fa tsy eo am-bava fotsiny, mahavita an'izany fanetretena zany tsika satria nifanojo tamin' Jesosy, satria fahasoavana lay fibebahana. Io mantsy ataontsika hoe mahasamy hafa ihany
ny fiangonana evangelika na de samy protestanta ara ny fiangonana evangelika sy ny fiangonana ataontsika hoe réforme tsotra. Amin'ny fiangonana evangelika de ny fibebahana dia karazan-drazany ataontsika hoe fiezahan'olombelona. Zay mahatonga azy manao hoe tsy atao batisy ianao raha tsy mibebaka aloha. Ny fibebahanao no mahatonga anao atao batisy. De am'izay fotoan'izay conséquence zany lay batisy. Conséquence lay fibebahana, vokatr'lay fibebahana zany lay batisy amin'ny evangelika. Am'ireo mouvement pentecôtiste be deaibe reo hoe efa mibebaka ianao, tsy azo atao batisy ianao raha tsy efa mibebaka, raha tsy efa fantatrao ny mahampanota anao, raha tsy efa nyfony ianao, zay ianao vao atao batisy. Conséquence zany lay fibebahana. Marina zay amin'ny lafiny anankiray fa tsy marina foana. Fa amitsika réforme indray de zao ity zay ambarany Jauna ity, ny fibebahana de conséquence indray. Ny fibebahana amitsika vokatra tsy asan'olombelona fa asan'Andriamanitra. Ny batisy ny fahasoavana, zany hoe rehefa nifanena tamy tompo isika de natsiaro ho diso de mibebaka. Ny fifanenantsika tamy tompo, ny fiaonatsika tamy tompo ny mahatonga atsika mibebaka. Tsaroantsika tsara Paoly tany Damaskosy, ny fifanenan'ny Paoly tamy Jesoa nahatonga any Paoly nahiratra ny masony, nahatonga azy nibebaka. Ny fifanenan'ny Mosesy tamin'Andriamanitra, hitantsika amy Rome mirehatra, rehefa nifanojo Andriamanitra niandry azy tao am'le Rome mirehatra, fa rehefa nitenenin'ny tompo izy hoe ry Mosesy dia teo voatakatry Mosesy ny zavatra rehetra. Zany hoe ny fibebahana amitsika réformé de vokatra asan'Andriamanitra fahasoavana. De izay no aseho an'ny tompo eto manao hoe ny fibebahantsika, zay lay fifanenana lay fahasoavan'Andriamanitra, lay miteny manao hoe ry Maria, ry fiangonana, ka mahatonga atsika nahafantatra an' Jesoa de resy ny ranomaso ka tonga mpizara vaovao mahafaly. Revako tsy tokony ho tavela ao anatin'ny ranomaso zany tsika, tavela ao anatin'ny fisetona itsika raha mbola ty zao tontolo zao ty nijerentsika, raha mbola olona nijerentsika de izao tsy maintsy latsa-dranomaso isika. Raha mbola ny fahefan'ny tany, ny voninahitry ny tany, ny arenan'ny tany, raha mbola any ny masotsika, zay le paracupto, raha mbola any ny masotsika de zao ranomaso. Fa rehefa ao am' Jesoa ny masotsika, lay Jesoa nandresy ny fahafatesana, lay Jesoa nitsangana tamy maty, niteny manao hoe ry fiangonana ô, na hoe ry Maria ô, na hoe ry Mpino. Rehefa any am'lay Jesoa izay nitsangana tamy maty, niteny manao hoe niakatra ho any amy raiko aho, zay rainareo koa any amin'ny Andriamanitra sy ny Andriamanitra reo, dia afaka ny alahelo ary tonga mpilaza vaovao mahafaly. Ravako ny tompo anie zay mampahiry antsika no ampionona atsika am'izay mety ho fahorinana tebitebina zavatsarotra, fa atsiaro ny tenin'ny Paoly hoe raha mijery ny hita zahay, ny hita mandavy any, ny hita mampitomany, ny hita miteraka alahelo, ny hita tsy azo itokisana, ny hita mandalo na olombelona zavatra, fa izao ny tsy hita ny maharitra mandrakizay. Ahoana no asain'ny Paoly miteny hoe mibanjina ny tsy hita? Inona le tsy hita mpanjenina? Jesoa lay niteny manao hoe ry fiangonana, aza mitomany. Ivavakisika tompo ao misaotra anao zay noho ny fandresenao ny fahafatesana, misaotra anao ny amin'ny fandresenao ny fahafatesana teo amin'ny toeranaiky zay mahatonga fifaliana sy mahatonga anay mpilaza vaovao mahafaly. Tsy avelanao ho tavela ao anatin'ny tebiteby, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fibanjinana izao tontolo zao sy ny firongony izahay. Tsy avelanao ho vandriana ao anatin'ny kolotsainan'ny fahafatesana zay fitaovan'izao tontolo zao, fa taominao kosa hibanjina ny kolotsainan'ny fiainana dia ny fandresenan'ny fahafatesana. Misaotra tompo fa tianay ianao. Misaotra ny amin'ny tontolo andro ty de manankina ny fiainanay ny tontolo andronay eo ambany fahasoavanao. Ataovy mpandresy zay tompo.
Ataovy mahatsiaro fa mpitory vaovao mahafaly, mpitory fifaliana, mitory fiadanana satria manana anao. Tsy ny zavatsarotra ny tompon'ny teny farany eo amin'ny fiainanay fa ny fifaliana sy ny fiainana. De taio zay Tompo, ataovy miankina mandrakariva aminao, ataovy mahita ny fahasoavanao tahaka ny nahitany Maria ny fahasoavanao. De mitoery ao anatinay tsirairay avy amin'ny asanay, amin'ny tokantranonay, amin'ny tanindrazanay, amin'ny fiangonanay. Misaotra Jesosy ny famelan-keloka natomotra ao anay. Amen.